be dia be zany ny olona hoe choqué nahita an'le publication teo hoe tokony Maman Rajoelina nanao fanabeazanaizana amin'izay tsisy Rajoelina mpamotika firenena sy ny anabaviny izay makorela afaka dia choqué daholo malagasy rehetra. Choqué daholo satria nahoana tsy fantatro fa na tonga an'iny dia okazava dia izao. Nandeha tany Toliara zany Rajoelina dia nahita an'ireo zaza marobe nandehandeha teo an-tsena izy dia hoe be loatra le zaza eto Madagasikara nefa tsy hainao na zaza firy isan-trano io, tsy hainao na firy mianadahy io fa tonga dia hoe be loatra tokony foanana ny zaza malagasy. Iza nanana zany fitsainana zany teto tany? Bill Gates hoe be loatra ny zaza teraka eraky ny Afrika tokony anaovana fanabeazanaizana ny Afrika. Raha misy ny olona tokony anaovana fanabeazanaizana dia mbola averika any Rajoelina amin'izay tsy ary teto tany, amin'izay tsy nisy an'io mpampahory firenena io tany Madagasikara. Faharoa, nisy milaza choqué koa mahita hoe makorela afaka ny anabavin Rajoelina izay pastera voahirana. Voalohany aloha tsy pastera nianatra teolojia sary pasterana secte tonga ho azy ireny dia olona pasterana secte hafa ihany koa no manandratra azy ho pastera. Misy fijoroana vavolombelona nataony izy tenany. Za tsy manala an'izay tantarany sy lazany tany fa izy tenany tompo tenany no nijoro vavolombelona hoe efa avy ny varitena izy efa avy niaraka amin'ny lehilahy manam-bola rehefa bokany trosa amin'ny filokana ary izy tena hoe piloka be mihitsy zay no lazaina anatin'le fijoroana vavolombelona. Tsy miditra aminao hoe tsika ve no tsara anazy tsy tsara anazy fa zazany zay ny zavatra tenena hoe rehefa Rajoelina milaza fa mila manao fanabeazanaizana ny malagasy, ny reny malagasy satria tsisy asa dia isika milaza hoe izy ny tokony nanaovany reny fanabeazanaizana fa tsy izay akory ny vahaolana ho an'ny malagasy rehefa tsy misy asa. Rehefa tsisy asa dia famoronana asa no atao. Rehefa mantra ny vahoaka malagasy dia ny fampiakarana ny ari-karena malagasy ny vahaolana atao. Zay mazava fa tsy hoe tsy mety zatra lazainao maivava hodry maivava mihitsiny vava nge no ataony atsika dia tsika zany miaritra fotsiny amin'izao ataony hoe be loatra ilay zaza malagasy. Ireo zaza malagasy hitany be loatra ireo tompoko dia ireo zaza nangonina tsy nalefa any am-pianarana satria andao hitsaina ny filohan'ny repoblika. Angonina ny zaza eraka Madagasikara ty andeha hitsaina anazy dia avy eo izy indray no sorena sy kizitina mahita an'ilay zaza be dia be. Ina ihany natao anazy? Tsy asiana olona, tsisy olona. Asiana olona lazay fa be loatra hono ny mponina ao Madagasikara. Mbola tsy betsaka zany ny mponina ao Madagasikara. Aty Frantsa ary mbola tsy mitovy amin'ny Madagasikara ny habeny 65 millions d'habitants. Any Madagasikara mbola vao 30 millions. Mbola tsy betsaka. Mbola midadasika Madagasikara. Tsy ny abetsahan'ny olona ny problème fa ny abetsahan'ny arena, abetsahan'ny toe-karena tsy mandroso. Zay choqué amin'ny zavatra tenenako afaka miala tsy ho abonné tsony tsy olana mihitsy zany, tsy olana miala fa ny zavatra teneniko tsy miteniteny foana ary tsy hanenenako ny zavatra teneniko fa rehefa tsy mahazaka sy rehefa tsy maharaka dia andana aloha jereo inona le historique. Aty andafy tsy mba misy an'izany hoe mahatonga ny olona manao fanabeazanaizana dia satria safidy ny azy hoe izy zany no te andrindra ny fiterahana mba te handamina ny fiainany fa tsy hoe satria izy mahantra fireneny zao dia satria tsisy asa dia andao anao fanabeazanaizana. Aty ny olona miteraka marobe ara vao maika ampin'ny fanjakana omena avantage marobe. Reny olona miteraka à partir ny 3 miakatra
de fa maroanaka ny an'izany aty de mahazo fanampiana mihoatra ny olona miteraka roa mihoatra ny olona miteraka ray fotsiny moa zany koa zany de efa tsisy fanampiana azonao akoatrin'ny page de any amitsika tsisy asa onny olona any atsimo satria maninona ny tsisy asa tsara mariana fa ny any atsimo ny toerana farak'izay manana karena indrindra era Madagasikara raha ohatra ka hoe ressource naturelle anjerena saingy atao farahidin'olona amin'ny zavatra rehetrarehetra atao fangalaram-bato atao fangalarana tany ary atao variboba erak'izao tontolo zao fotsiny de aveo rehefa ohatra zany ka mahantra le vahoakany tsisy asa satria tsy alain'ireo mpitrandraka vidin'ny tany zareo izay misy arena kibon'ny tany ny ponany de latsalatsain-drajoela hoe nareo tokony tsy miteraka maro nareo tokony anaovana fanabeazanaizana mihitsy fa tsy mety ty marobe le ankizy tena hoe be loatra le olona be loatra hono le olona tsy fantanareo olona be loatra reo aloha voalohany olona nangonina hitsena azy olona nangonina ireo hitsena azy reo olona marobe hitandreo olona nangonina hitsena azy ireo ankizy marobe hitandreo ankizy nangonina hitsena azy de izy indray no mahita zay hoe marobe le ankizy olona zany tao zany tena be loatra le pony eto Madagasikara sapala tête Madagasikara mbola midadasika be mbola tsy feno olona zany mbola tsy tena hoe feno tsisy tany anasiana olona fa enao ve filohan'ny repoblika enao tsy mamorona asa enao mahatonga ny fahantrana ao Madagasikara de enao nilaza hoe be loatra le mahantraka tokony aina le ponina rehefa tsy vitanao le izy da janony mela fotsiny fa tsy hoe ny olona no ahena au contraire ny sekoly fanabeazana tokony ampitomboana ary vatsiana mpampianatra vatsiana table banc vatsiana fampianarana tena mahomby ny olom-pirenena ny tokony ho beazina fa tsy niaizana fotsiny ho beazina en plus katolika ianao mitena zany raha ohatra ka protestant de mbola azo ny eritreretina ihany protestant manko tsy contre ny fanabeazanaizana fa ny katolika za koa tsy contre ny fanabeazanaizana fa amiko safidy zany fa tsy terena safidy n'ilay olona ny manao fanabeazanaizana fa tsy terena aveo ao Madagasikara ny olona tokony mbola ho maro no io misy ao io satria ao amintsika de eo amin'ny 30 millions eo 28 millions d'habitants 30 millions eo izy ny statistique de mbola ny akabeazandreo raha ohatra ka eo amin'ny 12 millions eo zany ny mpifidy 13 millions eo mifidy dikan'izay zany ny atsasa manila kely fotsiny no olona majeur de ny ambony zaza raha en moyenne zany de mananjanaka roa eo ny malagasy moyenne zay ka reo malagasy majeur reo zany mijerena de aiza ho aiza amin'izany le hoe be loatra roa zany be loatra raha moyenne nijerena
ny ohatra ka hoe ataontsika 70 millions tsika de 10 millions amireo zany no majeur lasavy de ny 50 millions zany no mineur ataontsika hoe ny ankizy eo afaka mitentsika be loatra zany fa 5 safidy io ary anjaranao fitondram-panjakana ny mamelona ny vahoakanao de mampianatra ny zareo amin'ny éducation citoyenne anisan'izany hoe ahoana ny fomba ianarany ahoana ny fomba iasany ahoana ny fomba mirona ny asa fa tsy hoe satria be loatra tena mila hena mihitsy nyretoreto be loatra manabe asa ny fanjakana ohatray rehefa tsy hitanao le asa de miala fotsiny zay